raha ny toyan'ilay raharaha ny lakaka kosa indray dia nitondra fanazavana amin'ny antsoina hoe ny avy ao anivon'ny polisy de mine izay nanambara ihany koa fa mbola tsy nahavoaray tatitra mahakasika ity raharaha ny lakaka ity. Betsaka tokoa zany amin'izao fotoana izao zany ny ruezy mitrangatranga na ny hoe fitrandrana tsy ara-dalàna eran'i Madagasikara zany ny trandrana ery an-kibon'ny tany zany. Ny tianay ao amin'ny ministera sy indrindra ao amin'izay tompon'andraikitra voalohany mikasika an'io zany dia voalohany zany ny anazava kely fohifohy zany ny tenanay mikasika ny antsoina hoe inona moa zany atao hoe fitrandrana tsy ara-dalàna satria miteraka fifanderana tsy fahazahoan-kevitra zany. Raha jerena ny lalàna tsy mikasika ny eren'an-kibon'ny tany zany dia amin'ny ankapobeny misy anankitelo zany ny fomba fisehoany izy io. Ny voalohany zany dia le antsointsika hoe envahissement. Zany hoe zany le fitrandrana tsy ara-dalàna ataon'olona zany ao amin'ny permis, zany ao amin'ny toerana zay ranan'olona permis zany. Zay zany antsoina hoe envahissement zay. Tsara fantarina zay. Ny faharoa dia le fitrandrana zay tsy ara-dalàna ihany mazava tsy ara-dalàna amina toerana izay mbola libre zany. Zay le ataontsika mahazatra amin'le rue zany. Ary ny fahatelo zany dia le fitrandrana tsy ara-dalàna ao anatin'ny valan-javaboary na amin'ny faritra voaharo. Averiko indray mandeha fa ireo dia tsy ara-dalàna avokoa zany natao exploitation illicite ny filaza azy zany. Ny mariako ary tsindriko mafy dia ny fitrandrana ao anatin'ny fitoerana voaharo dia lazain'ny lalàna fa resaka fandikan-dalàna bevava zany. Antsoina hoe crime zany io amin'izay fotoana izay. Dia fa hainareo moa zany ny sazy miaritra amin'io zany fa raha crime ambonimbony mavesabesatra kokoa zany no sazy. Zay zany no tiako hamarina kely aloha amin'ny voalohany. Ny faharoa tiako anaiko dia ny raha misy zany fitrandrana tsy ara-dalàna ao anatina toerana zay misy fanomezan-dalana, zany hoe misy tompony zany io, zany hoe manana autorisation na manana atao hoe permis dia anjaran'iny tompony iny no manao ny fiarovana zany an'le faritra anazy nomeny fanjakana alalana. Ny tiako lazaina dia ny permis zany na rehefa azahoan-dalana iny dia miteraka zo ho an'le mpitrandraka fa ihany koa miteraka andraikitra azy koa tsara tsindriko zay miteraka andraikitra koa ho an'le tompony permis zany. Ka raha misy zany ny fitrandrana tsy ara-dalàna zany hoe le envahissement resantsika teo dia iny ny tompony permis iny voalohany tompony andraikitra ny tsy maintsy miaro an'io ary manao ny doléance zany na ny fitarainana zany analan'ny olo io aty amin'ny ministera tompony andraikitra. Hatramin'izao aloha dia mbola tsisy tatitra ofisialy nataon'ny tompony andraikitra ny valan-javaboary hatramin'izao. Nazahoanay atotan-kevitra mikasika an'izy io dia amin'ny alalan'ny fidinana ifotony nataon'ny tompony andraikitra ny ministera ressources stratégiques any toerana zany directeur régional any Automatsiatra zany no naniraka misy nanao mission tany zany nazahoana fatarana fa misy an'izao any amin'ny toerana io.